Anisan'ny faritra mamatsy ena ny renivohitry ny nosy ny faritra Bongolava. Mbola tsy ahitana valana retina FVR na fièvre de la vallée du Rift ny faritra hatramin'izao. Ho fitandrovana ny fahasalaman'ireo biby ao amin'ny faritra dia tonga nanolotra fanafody fanalana katsetsika sy kankana ary vitamine ho an'ny DREP Bongolava ny ministry MAEP Lucière Nalvelo ny 30 aprily 2024. Ny ataontsika eto manokana dia fantatsika ihany koa ny fisian'ity ilay valana retina hoe fièvre de la vallée du Rift. Isika eto Bongolava dia mbola tsy ahitana an'izany kanefany efa maka fepetra ihany koa fitoram-panjakana manome an'ireto fanafody izay ahafahana miaro mialoha an'izany mety ho sanatria fahatahan'izany aretin'izany. Zava-dehibe satria ny faritra Bongolava dia anisan'ny faritra izay mamatsy fiaina an'iny renivohitra Madagasikara izay isan'ny mpanjifa an'izany henony betsaka izany. Izany hoe ilaina zany aty fotony dia efa arovana ireo biby fiompy mba tsy hisian'ny fahatahan'izany aretin'izany izay ihany koa nanolorana anareo an'ireto fanafody izay entina miaro sy entina manamafy ny fiarovana eo amin'ireo biby fiompy ireo mba tsy handeran'izany aretina fièvre de la vallée du Rift zany. Nandritra izany dia nanentana momba ny fepetra tokony ataon'ny tsirairay manoloana ny valana retina COVID-19 ihany koa ny ministra. Ny atongavanay aty dia ny famposehana ireo mpiara-miasa rehetra nanomezana azy ireo ny fitaovana hoentiny amin'izany fiarovatena zany ny fitondrana ny avoavorona, eo ihany koa ireo lay fanafody afenjaka mba hanaovana désinfection ary fampatsahivana ihany koa amin'ny fanasana-tanana matetika araky azo atao satria ny virus tsy manatongotra fa isika olombelona mampivezivezy azy ireo. Toy izany ihany koa ny fijerena ny fivezivezen'ny olona ireny rehetrarehetra reny tena zava-dehibe. Ankoatran'izay amin'ny ministra misahana ny ara-tsakafo dia tiako ihany koa mampatsiafa ny fahaizantsika mandrindra ny ara-tsakafo, misy ny vitamine, misy ny sakafo maro loko izany ihany koa dia manampy be ny vatantsika amin'ny ady amin'izany aretin'izany.